be ni fitiavanao fanatombonandro na fofonaina sy misy tsy nomenao matsiaro sambatra eniky ny fitahina no ny famindramponao nahita ny hery ny fifaliana mahay manao zavadrehetra ianao halleluia mahay manao zavadrehetra andriamanitra ianao fagagana famonjera fone haim-baovao fahatiavany anao sitraka misaotra fifanana raotra ny fanatrehanao voakasiky ny hery fanay zahay vavolombelona favelony anao tafatoetra sy tamana tafatoetra tamana aminy firaisana aminy fanahinao nilatsany fanavao zanzany velonaina kady misaotranao asandrato mafafiteoanao lasemenao manao zavadrehetra ianao ataovy fona rehetra zany androany mahay manao zavadrehetra anao andriamanitry fagagana famonjera fone haim-baovao fahafitiavany anao mahay manao zavadrehetra ianao mahay manao zavadrehetra ianao andriamanitry fahalalana Misaotranao zahay dapetsika mafyany tombony hoay andriamanitra fanay manananao fafitiavany anao ka misaotranao Tikanao iteka mafy satria izy le fitiavany le mamindra fo atsika le miadiny sika sady alleluia
Ramanupo masnao ianao androany aveza amin'ny famonjenao. Oia hoe aveza ho amin'ny famonjenao. Avy amin'ny Jesosy ho famonjenao. Amen sa tsy amen. Avy amin'ny Jesosy tsy avy amin'ny herinao famonjenao, tsy avy amin'ny olona famonjenao, fa amin'ny Jesosy irery amin'ny famonjenao. Amen sa tsy amen. Tikanao amen mafy. Alléluia. Manupini masukwao antendumbu ichavao avezambuni famunzenai. Manupini masukwao antendumbu ichavao avezambuni famunzenai. Famunzenai aviamino, vitainai aviamino, pangeseku aviamino, vitainai tumbo. Famunzenai aviamino, vitainai aviamino, pangeseku aviamino, Tiga yura kura kama flamizane no. Hallelujah. Hey. Levetika yanzata manupo maskene tonjbuja. Manupini masukwao antendumbu ichavao avezambuni famunzenai. Manupini masukwao antendumbu ichavao avezambuni Tikano yura kama flamando tumbo. Habiamno tumbo. Famunzenai aviamino, vitainai aviamino, pangeseku aviamino, 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 Abamno tkoje mancha famzena dai. Abamno tumbo. Habiamina irei. Simunchka minin certa manatena niza fedore di Jesus. Ya know. Hey. Doira tika fazer sandacha yan famzena de abamno. Hallelujah. Famunzenai aviamino, vitainai aviamino, pangeseku aviamino, Famunzenai aviamino, vitainai aviamino, pangeseku aviamino, Hallelujah! 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 Mira nossa Jesus André. Minha zefa vamno diamante. Minha zefa zava jeja diavano riana diamante famzina ne diavamno. Hallelujah. Sesumina now. Wow. Hanomantu. Luau. Niantu nivelumaku. Siniantu ni sesumina now. Sesumina now. Wow.
sy ny antonirako deretsika hatramin'ny voalohany zany hoe antananao tompo antanana ina mafy eo amin'ny tananao napetraka zany no apetrako izay ny momba rehetra ny momba rehetra fiainako ny fiainako eo ampelan-tananao Jesosy eo ampelan-tananao hanaoko mandrakizay doridy anao fiainanay doria ianao no inonay fampamonjy anay mandrakizay Jesu mino anay hanao manoto lua nyantony velomako sy ny antonira Jesu mino hanao manoto lua ianao no antony zava-drehetra nyantony velomako ianao no antony zava-drehetra sy ny antonira pianao Jesosy ianao rery antoko ny antony zava-drehetra ny antony fiankofanay ianao tompo Alleluia rekasandiri bossa charalaba heralaba sitiri mendere basate itsokanao zay Andriamanitra satria ianao mendrika an'izany rery any ianao ny mamonjy anay Jesosy mitsoka itsaokanao ao tompo mitsoka asandrato ambony tananao lazao hoe itsaokanao ao mitsoka atovy amin'ny fandresendatra mitsaokanao ao tompo mitsoka eo ihany mitsaokanao ao mitsaokanao ao mitsoka itsaokanao ao tompo mitsoka mundrika aminao ao tompo mitsoka manajanao ao tompo mitsoka lasa mafy Jesu minanao ao ianao le mpamonjy ay Jesu minanao ao Jesu mino anay hanao manoto lua nyantony velomako sy ny antonirako Jesu minanao ao Jesu mino anay hanao manoto lua nyantony velomako sy ny antonirako tehiana Alléluia. Alléluia. Fiafatanana mafy an'Andriamanitra. Alléluia. Faly miarabantsika rehetra tonga soa eto amin'ny fanatrian'Andriamanitra ny androany ity sy ny masonterany tsika. Hiditra ao anatin'ny fandarana manaratsika efa mialohan'ny hidirantsika ao anatin'ny fandarana manaraka dia mankasitraka ny amin'ny fitahin'Andriamanitra misaotra an'Andriamanitra lehibe afaka mijoro eto anatrehanao amin'ity androany ity ary misaotra ihany koa ny ray aman-drenitsika Bishop Patrika sy Révérend Farandianarivo izay mitaiza ary mamesehatra fahana mitombo ao anatin'ny asa fanompoana an'Andriamanitra
tahaka izao. Alleloia. Eny ary hiditra ao anatin'ny fandarana manaraka avy hatranintsika satria mandeha ny fotoana dia ny fanomezantsika ho an'Andriamanitra. Mino fa ny omana ny amin'ny fanomezana ho an'Andriamanitra ianao satria tombontsoa lehibe ny manome ho an'Andriamanitra. Alleloia. Satria amin'ny fotoana ianao tia ho tahian'Andriamanitra, ny Baiboly dia milaza fa izay afafinao ihany no afaka jinjainao. Dikan'izay ny zavatra jinjainao dia limiten'ny zavatra afafinao. Raha kely ny afafinao dia kely koa ny jinjainao. Tsy hoe le kely jinjainao no tena zava-dehibe, fa le fonao hoentina mamafy. Alleloia. Dikan'izay raha mafy ianao ny androany tia, farito ny zavatra afafinao mba ahafahanao mamaritra zavatra tsara zay ho jinjainao androany. Raha toka mila valopy ianao dia afaka manangan-tanana. Raha ny omana ny amin'ny ampaforokarena sy ny fanatitra fankasitrahana manokana ianao dia manangan-tanana ianao dia misy tompona andraikitra manome anao ny valopy izay asianao ny ampaforokarenanao. Afaka manangan-tanana ianao. Alleloia. Etsy ampovoany tsy misy olona manangan-tanana mba homena valopy. Mino ny fahitanao indray Andriamanitra. Anokatra varavarana eo alohanao indray Andriamanitra. Tsy zavatra ataonao ka tsy ho voata. Andriamanitra tena tia hitanao. Alleloia. Efa vonona ianao dia andehantsika hitsangana hitondra ny fanatritsika eo anatrehan'Andriamanitra. Manasa anao hitsangana. Hivavakantsika Tompoka. Tompo omena voninahitra ianao ny amin'ny fitahianao ny vahoakanao tsirairay avy. Avy aminao Andriamanitra no ahafahano mitondra ny fanatitra eo anatrehanao. Tamin'izay rehetra nataony dia nitahazy ianao, nitany fidiram-bola, nitany fahasalamany, nanome azy hery avoriana reny ianao Andriamanitra. Ankehitriny avy amin'izany rehetra izany no ahafahano mitondra ny fanatitra eo anatrehanao androany. Aoka Andriamanitra ho fanatitra akasitrahanao. Aoka ho fanatitra tahaka ny didikazomanitra mampofony eo anatrehanao Andriamanitra. Dia ampidina fankasitrahanao amin'ny fiainany tsirairay avy ianao, na amin'ny ara-bola, na amin'ny ara-pahasalamany, na amin'ny tokantranony, izay rehetra ataony dia aoka isy ny fankasitrahanao amin'ny anaran'i Jesosy Kristy no hanonana izany vavaka izany misaotra Tompo. Amen. Hiditra ao anatin'ny fiankofantsika asiaka no hitsangana amin'ity androany ity. Alleluia. Hanomana fomam-panahintsika androana. Tiaka ianao hivavaka amin'ny fanahy avy hatrany. Hanamando ny fanahintsika mba ahafahantsika mitroka tsara le tenin'Andriamanitra izay horaisintsika androana. Rika sandere lebo satra rekandaralabasete. Rekandaralabasiti lebo sandere lebo soto. Rendalabahandi lebo sendere lebo sete leba satra. Reka sacharala baba sendere lebo sotoro lobo shende rika ralaba setere lebo sacha reka mama masiti lebo setere leba. Tika ianao fantoka amin'Andriamanitra. Aza mifantoka amin'eo akaikinao tsony. Aza mifantoka amin'izay tsapanao tsony. Raha marary ianao androany aza mifantoka amin'izay tsapanao. Raha feno olana ianao androany aza mifantoka amin'izay tsapanao. Lehibe loatra ny Andriamanitra ao, kely loatra ny zavatra ny fahifantohin'ny Andriamanitra ao androany. Omentsika azy rery mivoninahitra fa izy mendrika sandratra. Tsy ny olona mendrika sandratra fa izy rery ihany mena. Izy rery ihany ny tompo ny voninahitra rehetra. Anazy rery ihany ny voninahitra rehetra. Reka bababa sete, reka ndarara bababo sete, rido la bababa sata, rara bababa sendere lebo, rindo mama sata, raka bababa sete lebo sandiri lebo sata, reka ndarara bababa siti lebo. Hey, hallelujah. Nu easy uazi ni zava charet. Nu easy uazi ni zava charet. Tende feno mafaira we nu easy uazi. Easy Wanore rufunasa tu. Uazini zava chare. Ratena
zany eo amponao dia asandrato ny tananao hoe no anao tompo asandrato ambony tananao lazao eo anao tompo marika fibaboana ny tanana misaritra asandrato ambony tananao ho anao reny amin'ny voninahitra tompo halleluja asandrato mafiana zao eo anao tompo akpimasina dia lazao hoe no anao tompo no izy hoazy ny zavatra rehetra no izy hoazy ny zavatra rehetra asandrato izy andrany hoanao reny amin'ny voninahitra jesosy hoanao reny amin'izany fatsoanay ny antony fotoana izay ataonay eto Andriamanitra dia hoanao reny andry zavatra rehetra dia hoanao reny andry voninahitra rehetra dia hoanao reny andry asandatra ianaranao tompo asandatra ianao fiainono mendrika halleluja dia iramafitsika ho anao voninahitra halleluja hoazinfo ny nahitra hoazinfo ny nahitra hoazinfo ny nahitra mandrakiza iramafiany wanao izany hoazinfo ny nahitra hoazinfo ny nahitra hoazinfo ny nahitra mandrakizay tikanao hiteka mafafanatrehandrandrimandramanitra sy adraisantsika ampanompon'Andriamanitra androany ivavaka isika fanamasono nangatahako terenao ny teny atao fitaovana eo an-tananao ako
tenena amin'ny alalako ampio tsy teny zavatra mihoatra na latsaka dia sokafo ny fony rehetra eo azy andray avy aminao aoko ilatsaka anatin'ny fanahy ny teninao anova azy indray amin'ny anaran'i Jesosy. Amen. Raha omeko loha hevitra kely ty tenin'Andriamanitra ty dia hoe midira ao anaty sitrapon'Andriamanitra le sitrapon'Andriamanitra manokana ho anao. Ary rehefa tafiditra ao ianao dia aza manaiky hiala ho intsony. Zava-dehibe loatra ny fahafantarantsika ny sitrapon'Andriamanitra amin'ny fiainantsika. Tena zava-dehibe dia tena zava-dehibe. Loantsika maka ten'Andriamanitra Romanina 12:20 ka ny 2. Mety dia tena piorakoraka anao ny toroteniko andro amin'ny maraina fa mety halasa saina be anao mihitsiny kanefa hanampy anao amin'ny zavatra maro. Romanina 12:20 ka ny 2. Fakitsika amin'ny anaran'i Jesosy. Ary aza manaraka ny fanao izao tontolo izao fa miovà amin'ny fanavaozana ny saina hamantaranareo ny sitrapon'Andriamanitra dia izay tsara sady akasitrahana no marina. Amin'ny teny anglisy le tapany faran'le hoe hamantaranareo sitrapon'Andriamanitra dia izay tsara sady akasitrahana marina, hoy izy amin'ny teny anglisy hoe that you may prove what is that good and acceptable and perfect will of God. Natoko amin'ny teny gasy dia hoe mba ahafahanareo mahita tsara hoe inona ny tsara, inona ny akasitrahana ary inona no sitrapon'Andriamanitra tanteraka na hoe parfait ho anareo. Zany hoe misy ny sitrapon'Andriamanitra izay tena hoe le tsara indrindra ho anao, volonté parfaite. Raha Andriamanitra nahary atsika sy namorona atsika, tsy nanam-pikasana hanimba atsika izy, na handrava atsika, na ametraka atsika ty ambony tany ho fanalam-baraka. Tsy mba misaina ohatr'izany Andriamanitra. Ny hevitra Andriamanitra ao atsika dia natonga ny fiainantsika ho fampiseho amboninahitra ary azo antenaina ny farany. Za malala ny hevitra iverako anareo, hevitra tsy hitondra loza fa fiadanana izay ananareo fanantenana amin'ny farany. Dika izay be ao am-pon'Andriamanitra ny hatonga ny fiainanao ho tsara fiafarana, isy fiadanana, isy fifaliana. Tsy hainiko ny amaina ny hafa. Ka rehefa miresaka tsika eto hoe midira ao anaty sitrapon'Andriamanitra le sitrapon'Andriamanitra manokana ho anao, dia tiako fantatra kely fa misy karazany 3 ny sitrapon'Andriamanitra. Misy ny hoe ny sitrapona hoe ny hevitr'Andriamanitra ho an'ny olona rehetra. Faharoa misy ny sitrapon'Andriamanitra ho ana vondron'olona. Ary fahatelo misy ny sitrapon'Andriamanitra izay ho anao irery, ho anao irery. Raha zavaintsika kely fotsiny izy vetivety dia izao, ny sitrapon'Andriamanitra ho an'ny olona rehetra ohatra dia ny hoe ny hatonga ny olona rehetra ho voavonjy. Tsisy tian'Andriamanitra ho very na dia ray azy, fa ny sitrapony na ny heviny na ny planiny dia natonga ny olona rehetra ho voavonjy. Hoy Timoty 2:2-4 hoe izay tia ny olona rehetra ho vonjena ka ho tonga amin'ny fahalalana ny marina. Dika izay tian'Andriamanitra ny olona rehetra ho vonjena, na iza na izy. Amen. Na izy io na izy, ny olombelona rehetra tian'Andriamanitra ho vonjena. Izay zavatra sitrapon'Andriamanitra vagy be ho an'ny olona rehetra. Raha ndray toka ho an'ny kristianina indray dia misy sitrapon'Andriamanitra hitovizatsika kristianina rehetra. Inona ohatra le izy? Ny hitory filazantsara. Tsy ny pastera na ny evangelista ihany mila mitory filazantsara, fa ny kristianina rehetra. Ny sitrapon'Andriamanitra ho atsika kristianina rehetra dia ny hitory filazantsara anitatra ny fanjakan'Andriamanitra. Hoy Jesosy hoe mandehana mitory filazantsara ataovy mpianatra ny firenena rehetra. Hoy koa izy hoe c'est minoa ny asa tokony ataonko, izy tsy miteny zay pastera ny asa tokony ataony, c'est minoa. Dika izany isika rehetra izay mino an Jesosy dia mila mitory filazantsara. Fa misy koa nefa hoe sitrapon'Andriamanitra ho ana vondron'olona. Dia raha izy koa ohatra hoe misy sitrapon'Andriamanitra ho amin'ny firenena malagasy.
misy sitrapon'andriamanitra ho an'ny fiangonana anankiray vondrona ohatrany hoe sainina fotsiny na mre fotsiny na jesosy mamonjy fotsiny na protestant fotsiny na katolika tsy afaka ny fangalatahaka le anareo nataona andriamanitra valao hoe zao nitondrako an'ity fiangonana ity zao nitondrako an'ity fiangonana ity na zao nitondrako an'ito zay sitrapony ho an'ny vondrona anankiray io ao anaty fiangonana koa nefa misy hoe misy département maromaro zay mety hoe ity ho an'ny média ity ho an'ny accueil ity ho an'ny décone dia misy programme an'andriamanitra evitr'andriamanitra ho an'ny vondrona anankiray iny azonao ve resahako fa misy koa nefa no hoe sitrapon'andriamanitra zay ho anao irery zay tena tsisy idiran'izaniza fa ho anao rery zay le volonté parfaite n'andriamanitra le sitrapony tsara indrindra ho anao mba mangeta hitan'izany ve ianao io a be da be ny ao anatin'io ohatra ny sitrapon'andriamanitra ny amin'ny antsony ho anao inona ny antson'andriamanitra ho anao ny amin'ny fiainam-pitiavanao ny amin'ny asa ataonao ny amin'ny firenena hipetrahanao na ny tanany hipetrahanao zany rehetrarehetra zany tsy voatery isy idiran-drakotona rahasoa fa ho anao rery mety rakotona tson'andriamanitra ho any Eropa fianao mety natson'andriamanitra indray mety eto Madagasikara ny sasany mety natson'andriamanitra indray ho any Afrika samy manana ny plan andriamanitra dia manana plan ho an'ny tsirairay avy eo amin'izay no manomboka mijanona ny fifakana tahaka satria enao manokana anan'andriamanitra programma manokana misy aminareo mety programma an'andriamanitra anao tsy hanambady mandra-pahafatanao na te hanambady mafy arenao mety misy aminareo ny sitrapon'andriamanitra anao ny tsy mananjanaka fa ny anina zaza mitezaina tsy voatery afaka makany amin'ny dokotera anao dia ahita fa tsy momba ianao fa andriamanitra fotsiny tsotro zao tsy mamela anao hiteraka satria tian'andriamanitra hanangana zanaka maro ianao ary azo-porofono raha baiboly zany tsy voatery zay tsy niteraka dia momba be da be ny tsy niteraka fa tsy momba fa izay ny sitrapon'andriamanitra ho azy ny sasa mety sitrapon'andriamanitra indray toko ohatra hoe ny amin'ny asany ohatra dia ho mpampianatra na ho dokotera na ho mpitsara fa zao nefa zavatra mila avitsika aza afangaro ny asa fivelomana sy ny antony havelomana averiko tsara aza afangaro ny asa fivelomana sy ny antony havelomana mety ny asa fivelomanao ohatra mivarotra na mety miasa birao fa ny antony havelomanao dia ho an'i Jesosy tsy mitovy zany mety samy mpivarotra fa tsy mitovy ny antony havelomana le ny anankiray ny antony havelomany dia ny anakarembe ny anana transitam be da be dia ny anambady be da be koa ohatra fa ny anao tsy zany ny antony havelomanao dia ny anao ny sitrapon'andriamanitra velona ho an'i Jesosy fa ny asa fivelomanao mety ohatra hoe mpampianatra mety hoe mpivarotra mety mpiasa birao mety samy hafa azonao ve zavatra resahako ka ny tena tiako tongavana eto dia le sitrapon'andriamanitra ho anao satria manana hevitra ho anao andriamanitra halleloia ka oka izay le filatsitraka man'olona lava le raha anao an'izany dia sao dia ananany fianakaviana hoe ohatra resy lahatra be anao fa nentin'andriamanitra atao amin'ny saininy tsy voatery ratsy ny fiangonana nisy anao teo aloha tsy voatery nisy fampianaran-diso fa tsy hainao hoe ahoana fa resy lahatra ny tena ohatra oeton'ny tompo ato azy zany dia resy lahatra te handray andraikitra ianao tadio fa ianao nge ondry ary anao tsy mpiandro ny tenanao fa manana mpiandrondry lehibe ianao voalohany Jesosy ny anarana zay vao paster mahainao avy ianao zavady dia mety netony tompo ato ianao tsy fantatra inona ny antony fa izy malala azy resy lahatra anaty fananao any ianao dia anjaranao no mirepondre an'le izy fa ianao na ho teraka hijanona ato sy ataoko ny fomba lijanonao rehefa tsy netony tompo ato ianao tsy tafajanona ato ianao misy teny zana horofinao amin'ny lapela ary za tsy alato bisopa le olona teny an'izany sotro kely avy dia nampiala azy fa misy olana nefa ato aloha ngamba tsy tembetsaka fa hoe ianao malala mila mahay mirepondre ny any anatinao ianao mba makafy fotoana enony any anatinao asa dia zatra loatra mihaino zay resaky ny olona ety ivelany resaky ny olona manodidina tsika koa mantsy amin'izao vanandrozao indrindra tontolo misy atsika ohatra ny tia fisehosehoana fifanakianana fifaninanana dia lasa matimaty ny ivelany daholo ny olona lasa mifaninana lasa mifampitsikera lasa mifampidipiditra fiainana zany za moa tonga na manoro tsoratra tsy indraindray ao amin'ny Facebook ao hoe
ny fiainan'ny olona ngeo aka rano laliny ary tsy ny rano loatra ny azo lomanosana fa sao dia sepitra anao raha miditra amin'ny eniny sasany fa misy ny fiainan'olo ka fa rano laliny nidirinao ao no ela sarotra anao nyvoaka ao fa maty ao ianao raha fiainako ohatra ny tianao hidirana sepitra ao ianao tsy zakanao ny zakako tsy haiko nazonao ny tiako atongavana aza koa mety samiditra amin'ilay anao satria mety zaka koa le anao satria mety mahafantara za miaina amin'ilay iainanao fa satria andriamanitra manana programa ho anao manokana zay tsy anahako fa anao rery karaha za miditra ao mety hahafaty ahako terekinao raha lalina nge ty anaty eo e azy itsobohana fa sao zay mahatonga aminteny hoe se ataovy zay tokony ataonao rehefa tsy manameloka anao ny fonao satria andriamanitra lehibe noho ny fonao dia aza milamila sitraka aman'olona mety fera ohatra ka anana fera ohatra ka tsara fera ohatra ka non mety angamba tsy nytany fady fa ny vavam-bahoaka fa ny vavam-bahoaka tsy feo an'andriamanitra fa enozy apetraka ny tompo ao am-ponao ary na dia misy olona tsy resy lahatra le izy azy tsy ny fandresen-dano ny andrasanao fa zay tenen'ny tompo no arahanao lazao hoe amen zay apetraka ny tompo anatinao zay mandresy lahatra anao zay ny conviction zay napetraka ny tompo atompoka zay ny baiboly vakiko zay ny voaraiko a zay mandresy lahatra dia ataovy le izy niza mety anakina niza mety andokanao tsy olana zany aza zatra mila sitraka aman'olona andriamanitra manana programa ho anao manokana amen mety ny programa ny tompo anao anambady vazaha fa misy olona tsy te hanambady vazaha mihitsy mandrakizay misy aza efa any andavo zao izy inao koa sodokany anambady vazaha mantsilo anakiray zay sa bishop aza tenena zany fa za tsy tia vazaha mihitsy ozy izy ay kapedabe ohatsy hoany gasy tia vazaha ary tsy rasy mihitsy manambady vazaha fa tsara tahaka ny hoe mahatsara lavitra manambady gasy ka manana izy zany tsy tiako hoe inona ny olana amin'ilay izy fa saingy zao tsy afaka zay fanao ny hafa ny dia ataonao inona ny sitrapony tompo anao manokana mety misy ola nanankarena be satria lasa mpitsara na avoka dia aza forsena ny zanakao lasa mpitsara na avoka fa izy zany azaombola tsy mety misy olona nanankarena be satria dokotera dia aza terena zanakao zay littéraire anao matière scientifique satria tsy zany ny sitrapony tompo azy ny rehetra mila mahalala inona ny sitrapony tompo ho anao manokana fa zay hevitra andriamanitra ny tsara indrindra raha misy zany anao manaova amen na dia nasamina tsy mitompo asika anao ny asany tsy voatery sika rehetra lasa pastery sasa mety pastery sasa mety évangéliste sasa mety bidera sasa mety tsy haiko ohatra hoe mpaminany zay antso ny tompo aminao zay mila hainao miaino alizy anatinao andry lizika tsy mila karoany ao anatinao fotsinao mba mianara mipetraka anaty fahanginana enony anatinao dia arao le izy zay fotsiny any tenao amena am'zany amin'ny fanompon'andriamanitra lasanabavy be da be mystèry raha ndeha toka tsy nisy ny testameta vaovao fa testameta taloha nanahirany ty fivavahany ty tena tsoroko anareo manahirany ty fivavahany ty raha tsy nisy ny testameta vaovao dia nio fotsiny ange fiainam-paminany tamin'ny testameta taloha fa misy zavatra tena sisanao jesosy tsy hanao an'izany kosa na ahoana na ahoana aiza misy an'izany mantsy any Isaia hoe nanao maka vehivavy mpivarotena dia miaraha amin'ny eo amasony Israely rehetra ko raha tsy inona ko dia voandriamanitra izay atao dia rehefa misy mitenao dia zao tenena zao mihitsy nataon'ny Israely impiry moa ianao izy izy tsy nandeha nandry miaraka taman'olona te tsy teroa impiry moa ianao no sy nanompo an'ity sampy rehetra re ty impiry moa antahamerina anao fa ianao mihitsy ny mafolory Israely zao nataonao amin'ny andriamanitra ao lasa mipaminany victime noho ny ataon'ny mpino karaha zay tarikinao raha tsisy ny testameta vaovao sarotra be miaina amin'ny testameta taloha so mantsy misy amintsika ty nahafa ny testameta taloha mila aminao fa tsy zakanao zany be da be ny zavatra zay tena mystère ao anaty baiboly ary raha tsy matakatra ianao manaonao foana tena mampanaonao foana ohatra fotsiny isan'ny zavatra sarotra amin'izao vanandro antsika izao ny mitady olona mahatoky sy ny resaka sécurité tsy mora nge mahita olona mahatoky asa ao an-tranonareo e na ny anasa volianao fotsiny raha sanatria ka mpamosavy mpanasa volianao isaky ny avy misakafo anao dia marary kibo foana rehefa mivavaka nefa izy manao amen 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 mihira anao dia mba mihira koa satria ay le hiranao eto ty am-piangona izy maka ty
fa izy nefa mikiky dia raha tsy miheno tsara mifanamasy ianao ripako anao reo mianakavy sarotra mahita olona mahatoky ange fa misy ny sasany mpanampivaviny any lasa vadiny ramose misy ny sasany mpanampitaotra any any namono ny olona tao an-trano sarotra dia tena sarotra ny mahita olona mahatoky sy ny resaka sécurité amin'izao vaninandro zao nefa hoy Andriamanitra zay miaro ny ainy ny avery azy ka tsy arovany zany izy ty zay miaro ny ainy nefa izy avery azy fa zay mafony ainy no hanana azy dia ahoana zany tonga dia tsisy miraharaha fahafatesana mampatahotra miara-miaina amin'ny olona tsisy tahotra ilaina ny tahotra mahatonga anao tsy misaoty avy eny ambony hoe makety amiko ety tahotra mahatonga anao rehefa mipetraka amin'ny sezy io dia mila ananao kely sao dia minjera tampoka ianao ilaina ny tahotra satria miaro atsika tsy hanaonao foana fa ny olona tsisy nina atahorana ntsony mampatahotra miara-miaina aminy tena mampatahotra vao misy mipopoka kely iveny to dia mitsangana izy miaraka misorota kely izy zany izy aloha sady mahi kely tsy hitanao hoe aninona tsy nianatra maro sona ndray maraina aza mitazona hazo ary tsy any akory izy zany tsy le mpagnatra ntsony nataorinao fa izy ho faty ndray fana fanao zaza sakana zaza tsy matahotra an'izy amizy mana ka hoe hoe manahirana zany zavatra zany resaka sécurité nefa mystère le izy satria Andriamanitra zao no miteny zay miaro ny ainy ny avomay avery azy raha mamaky ianao Genesis toko faraka ambin'ny folo dia mahita ohatra hoy ny olona tao a Babely nanangana ny tilikambo amin'ny Babely andaontsika anao tilikambo nykeza be mipaka amin'andra dia miaramonao amin'io tsika mianakavy dia am'izay tsika tsy miparitaka ntsony eran-tany dia atsika ny fananana tsy lova tsy mifindra dia mifanambady atsika dia atsika mianakavy ary na Andriamanitra azy zao mihitsy ny teniny rehefa nahita andreo nanangana tilikambo hoy zay tsisy azo sakanany ty zay saintsainy no atao na Andriamanitra azy ny teny tsy azo sakanany reto fa ho vitany reto nanangana tilikambo hipaka amin'ny lanitra dia voatery tsy maintsy nidina Andriamanitra ny kororokany ny communication na ny fomba firesana rehefa nikorotana ny teniny dia nitsahatra ny azy sasany teny hagnana sasany teny manahoana sasany teny bonjour sasany teny hello inina lasa nikorotanao azy ny azy dia tsy nety ilay izy zay any sisany fomba nampitsara anazy dia inona ny zavatra nitranga reo dia nitenina anao hoe anao zavatra akalaza tsikitsika amin'ny tena izy dia hoe let us make a name for us zany ndao tsika anao anarana ao atsika dia anagny tikamo hipaka amin'ny lanitra tsisy tanteraka izy rehetra fa nisy lehilahy nefa anankiray Abrahama hoy Andriamanitra mialandray eo amiloha amin'ny trano rainao sy amin'ny havanao tamin'izany efa tao an-trany Abrahama ny lama sy ny adany izy ronjato taona zareo miperaka tao oran'ny Kaldeana satria nety ny fiainany fa keo ny Genesis toko faraka ambin'ny folo fa Andriamanitra miala amin'ny confort io dia makanisany amin'ny tanzy asehoka anao zay mbola tsy fantatra tsy maintsy nahariny ny confortny mba hatongavany amin'ny planin'Andriamanitra fangandre moa tsy hoe arovy aloha vao mandeha fa tsy hoe mandany aloha dia mifankahitena mystère zany satria na zany omeko anao zany fa jereo hoe Abrahama lasa nahazo anarana tsara ary tonga tany an-danitra fa ny tao Babely sady tsy nahazo anarana tsara no tsy mipaka ny lanitra ny nataony satria misy sitrapon'Andriamanitra hitanao ohatrany hoe ohatra jery dia mikatsaka fatsatra ny mba anakareny Jesosy ndray nefa miteny miariarenanareo any an-danitra dia mahafozo amin'ny filazany tsara tsy miamiko hoy Jesosy dia andray avy zato hoe zao tozo ndreky zany kapitalista angozy azonao izy tsy mitovy le izy le aty amin'Andriamanitra ohatrany tsisy sécurité zany nefa zay ny sitrapony fa mampety fiaina ny arindray mifanohatra amin'izay ka raha miresaka sitrapon'Andriamanitra mila hitanao ny mystère ao ambadika le izy mahino tsara ve izy tokony ianao ahako satria matsotra nona be anao mihaino ana mila azonao ny toroteniko mamela tenanao fa ao anatin'ny sitrapon'Andriamanitra le tsara ho anao io dia mikontokoa ny resaka toerana satria misy karazana programman'Andriamanitra possible amin'ny sasany aminareo reto tsy eto Madagasikara na tanteraka azy fa mety any Afrika mety any Europa mety any Canada mety any Amerika mety any Maurice mety any tsy haiko Seychelles mety tsy fantatro misy anao zay mety ho any andafindray nefa tsy ao mihitsy ny plany tompo anao ary naka viza indroapolo azy anao sy tafavoaka satria eto ny plany tompo anao
fony mbola tsy nanambady nahitany ny ilsong regny jesosy hoany koa za tetadiny fomba rehetra mihitsy hatramin'ny anao école biblique en Australia fa tsy nety lasa nandeha ndray fotoana rehefa aveo nanambady ho any an-dafy any ao anaty loha tsy nety lasa fa tena sako ny teninao fara lasa tany an-dafy tsy paster zany efa fantatro nytao anaty lohako fa excuse fotsiny mody hoe andra baiboly fa zo tompo ty voalasa dia vady olo-kafa tsy nety nahazo vizary tsy nety nahita volana ilaiko soa misoran'ny tompo ianao fa tsy lasa ako so nenefa ako ankehitriny rehefa te handeha te mandeha ary mahazo viza foana dia gaga ianao misy zavatra ndrenay ikikirao tsy omeny tompo anao satria izy tsy mbola any alohantsika zao eto alohantsika zao fa na hividy nationalité anao na nao makarena na makatsiana misy zavatra tsy hainao mihitsy manazava azy non foana ny valile izy satria misy toerana tia ny tompo ametrahana anao misy izy tsy nieritreritra zay ho any an-dafy akory lasa tamboka tany tafajanona tany namboly koko tany nanambady tany nanompo ny tompo tany satria izay no planin'Andriamanitra amen jerevo Josefa mbola kely izy mbola kely nanofo foana volona sy nikitana mekoaka eo aminy inao fa mba nanofy an'izany ninao ary nikitana mbola tsy nekoaka nanofoko izy salombariny rahalahy rehetrarehetra niondrika teo amin'ny salombariny dosin-dralahany zay zany anompo anao tianao tenenina zay anompo anao fa nandeha ny fotoana ny alazin-dralahy nanaovandralahy complot be da be izy do ranka ty vonotsika dozy nanakira aloha ranka tsy vonoina izy fa aloha tsy peo anaty lavadrano tsisy rano fotsiny dia aloha mato azy ao rehefa aveo ndray nefa dia hoe andondre ranga amidy dia namidy dia namorona lainga andadra any hoe na tanao tia ny akanjo ny viraviray biby tany dia namono zareo ondry dia nasiny raha biby dia ozy jakoby hoe maty ny zanako lahy nefa zanany tsy maty dia ty mahagaga navelon'Andriamanitra hino lainga Jakoba nefa mpaminandro efa mamaky ny baiboly ianao na nanjera izy niaraka tamin'ny foana zay tsy izy avafana masina tamin'izay rehetra nalehany naseho an-tompo azy hatramin'ny ho avy fa ty lainga anankiray ty tsy nomeny tompo azy ny afantatra hoe lainga io fa ninono tokoa fa maty ny zanany tena ndeha teny ny fotoana namidy Josefa tonga tany Egypte vidimy Potifara dia ohatra mba netinety ay fa mba mameratra le fiainako tsy riti ny patron indray izy farandray nigadra nefa voaheloka fa hoe miviola nefa tsy nanao an'izany tena hoe enjana fa ty lefa le izy ao anaty zany fahoriana rehetra zany zavatra tokony ny tsy niala taminy dia ny fankasitrahan'Andriamanitra ny fahasoavan'ny tompo teo amin'ny lohany tsy niala mihitsy na dia any amponja azy izy tsy manam-bola fa manam-pahasoavana possible koa ianao io ohatra zany mandalo aminao daholo tiratra hely ty fa vola ihany ny tsy tonga tena mariny zany mandalo daholo zay ty andalo rehetra fa nefa ianao mbola miaina tsara foana misy tanany tompo foana ianao eo amin'ny fiainanao fa misy problème anankiray tsy mety miva mihitsy satria nanany tompo programme ianao sarotra le izy raha ianao io miaina fiainan'i Josefa mety efa niditra hôpitaly amin'ny be felan-tanana ianao fa zay tena enokana hoe misy zavatra nge tsy lalovan'ny sasany fa lalovanao tsy hoe satria engarana ny sasany dia ianao no ampijaliana fa satria ianao ananana programme io amin'ny fiainana tadio mandrakizay tsy azo sarahana amin'ny fanompon'Andriamanitra ny fahoriana na hitory fahagagana sy fitahina foana eto ary misy fahoriana tsy afaka ny fahagagana fa tsy maintsy atrehana tsy maintsy lalovana makarany andola izy mampitomala izy ndraindray mila fotoana tena Jesosy fa ahoana fa nefa dia izay le izy ndraindray Andriamanitra tianao sotomy zany dia mipetra etanao dia ndao hiresaka tsika ianao koa nge tsy hita foana hatramin'izay manino raha mba mipotra kely aloha ndao hiresaka nao nisy fotoana tsy efa mba mitenao zany
Jesosy tena miseho misy angalo anao dia andao iresaka fa tena tsy takotsy misy tanina amity fa tsy mamaly izy tsotra ny antony tsy mandahateny mandrakarivo Jehova rehefa izay tsy resaka zay ataonao fa tsy miresaka izy rehefa izy tsy amaly mifantana dia tsy mamaly izy tsy avytsika forcena ohatranao ray aman-dreny ihany io ahoana dada ho nanananananana hanalohany ana dia ndana matory fa rapitso miresaka an'izany rapitso zany tonga ny rapitso dia ahoana amin'izay dada le nananananana adino ihany zany ndana mianatra zay fotsiny fa le izy zany ok zay fa zany resaka izany tsotra ny antony tsy te handahateny ianao tsy te resaka eto le teboka dia naitsika avelin'Andriamanitra handalo fahoriana ohatry izany be da be ny fanontaniana fa tsy voavaly le izy fa zao antadio ohatry ny zanako ao an-trano tsy maintsy manao foana izy test isam-bolana par matière ny ampianarana examen isaky ny telo volana ary efa tapitra ny tao misy fotoana izy mba mitarina reraka be ary mama mianatra foana leo be mihitsy aza marary loako tsy ampitoromaso vizana ianao tsy niteny mihitsy ay aza manao examen ary makary ena kinona ary ny atao amin'ny herintaona indray zany manao anao an'izany ve ianao tsy anao an'izany na ahoana sakafana dia matorika dia naro leso finao ve ahoana tsy maintsy mianatra ianao raha tsy mianatra koa izy vao mandray ianao mibedy satria anao malala fa ilainy le testa mba hiakarana ohatra zay mihitsy koa Andriamanitra vavaka ianao esory ty fa izy tsy mamaly izy mihitsy ary manosika anao ao anatin'izy satria fantany fa planiny io hiakarana ao hatrany hatrany ka namafy ary le izy tsy maintsy mandalo ao ianao fa ianao fotsiny tsy ho adino ao mamaky ny afo ianao fa tsy ho may mitandrananao fa tsy hanavitra anao ny rano tsy janonao ianao fa tsy maintsy lalovanao eo satria isan'ny programa an'Andriamanitra ao anao zegny ny tenenko le toroteniko mety tsy mampanao amena satria tsy miresaka vola kanefa na tsy anao amena zay ataovy amena ihany aloha satria mahasoa anao sa ka ndovaka itsika Petera voalohany toko faefatra andiny fahatsiambin'ny dia ngakagny anako Petera voalohany toko faefatra andiny fahatsiambin'ny folo koa izay mitondra fahoriana araka ny sitrapon'Andriamanitra dia oka ny fanaova-tsoa no hanoloran'ny fanahiny ho an'ilay mahatoky dia ny mpanao azy zany hoe misy fahoriana araka ny sitrapon'Andriamanitra ozy izay mitondra fahoriana araka ny sitrapon'Andriamanitra dika zany tompoko misy ny fahoriana izay tena araka ny sitrapon'Andriamanitra ekena fa misy fahoriana vokatry ny tsy fankatoavana zay tsika no mizaka ny vokatry ilay izy fa misy kosa fahoriana izay sitrapon'Andriamanitra mihitsy tsy maintsy lalovanao mba hahafahanao mitombo mba hahafahanao metsara sy mizotra makany amin'ny planiny tompo anao fa raha ivereko le tantaran'i Josefa teo na dia nigadra azy izy rehefa tonga tao izy nandika nofo indray izy marina ny nofo le anankiray ozy koa le anankiray hoe mba za koa mba nofo dia ina koa ny dikany tosenao ndray afaka telo andro kapain'ny farao ny lohanao fa manina zany ny dikany afaka telo andro koa ny kapain'ny farao ny lohany dia maty izy dia tana fotoana tsisy nahatsiaro an'i Josefa raha tsy indray andro na nofo indray farao dia natsony Josefa andika le nofo mandrapatonga azy lasa prime ministre olona tsy niditra université resaka fandikana nofo ny qualification zay ny masitsivana maha prime ministre azy ozy iza ny olona manam-pana oatra anao pharaon zany nge tompoko tsy n'importe qui olona nianatra zany ary tena mpamosavy manodidina zany mpilalao ody tsy azo mpilalao ody koa izy après ça fa rehefa manadala azy tonga dia vonono faty ary avadika AVC ny trano ipetraha tsy misangy zany fa makaka tovolahy kely izay voalaza fa ny violona olona nandika nofo indray mariny dia atao prime ministre ody tsotra ny antony satria vita ny procédure tonga miteboky ny fisandratana izy amin'ny fotoana nge ny tompo hitahanao be da be ny ivanaky satria ohatrany tsy ampopoziny ohatry mipotra tampoka avany lasa milliardaire ianao lasa mpanompon'Andriamanitra mahery vaika ianao dosiny sasany taiza koa mba nivantony iza koa nampamina an'io vetivety teo ahoana koa madokotera ny vetivety teo nga moa olona lasa mpitsara vetivety tampoka teo ihany fa nga koa moa ihany lasa olona ambony ohatry soso eritreretiny olona fa tsy enda mipotra tampoka ianao fa fonao tao anaty fahoriana tsisy nahalala ianao rery nikikitra rery tao midona amrika dia eritreretiny tsisy miraranao nge efa mafy ny adinao zay mahatonga anao rehefa tafavoaka dia taitabery zareo hoe taiza mivoany ty nefa sy fantana fa efa ela ianao ny formena tao mba hatongavanao ery amin'izay no zany zay mitranga dia mitranga fa ianao tsy ho rava ianao tsy ho potika ary tsy ho adino ao ianao
isan'ny sitrapon'Andriamanitra zay mety faorina lovanao fa ianao tsy ho ravo na ahoana na ahoana. Alleluia. Paul dia ohatra zany tamin'ny fanompoana an'Andriamanitra. Da andro izy isy olona teo aminy zay natsony mihitsy hoe tsilo mampijaly azy toy izy tamin'ny tompon'Andriamanitra hoe sory ty olona ty. Intelo izy mivavaka an'izany foana. Paul lehilahy mahay mivavaka, Paul lehilahy nampianatra ny vavaka, Paul lehilahy efa mivavaka dia menazy ny tompo. Fa tamin'ity ndray mandeha ty nivalim-bavaka dia ho ny tompo. Tsy esoriko izy. Famponao ny fahasoavaka. Amin'ny fotoanao matsiaro malemy dia asehoko ny heriko amin'izay. Fa amin'ny heriko niseho amin'ny fahalemenao. Dia nivavaka ohatrany tsy nafa-po Paul le valiteny. Dia mivavaka ihany izy. Inona ny tena antony zao fahoriana izao? Dia Andriamanitra namaly azy mba tsy reharehanao amin'ny haben'ny fanambarana zay nomeko anao. Dispel loatra ny révélation azon'ny Paul ka mba hatonga azy tsy rehare dia nasiana olona ame azy équilibre. Ndray tompoko rehefa mety foana ny fiainanao lasa mieritreritra ianao fa tsy miexiste amin'ny fahoriana tsisy olona tokony hijaly na ray azy. Lasa miova ny fiteninao, lasa matikambo ianao, lasa mirehare ianao. Ohatra ny Jakob. Nisy taona izy nandalo foana fa rehefa avy amin'izay rehefa nety foana ny fiainany dia ohatrany hoe tsy mampiotsina azy zay mitranga. Fandray andro ary tsy ao anaty teo. Andriamanitra niteny tany ndana miverina mody any amin'ilay toerana izay nanaovanao voady tamiko. Izy andeha hody tany amin'izay nisy niteny. Miala any Esau miaraka amin'ny 700 lahy hitsenanao. Maty aho Jakob. Izy amin'io vao avy nanango karena nandritry ny 1 taona nanango karena foana tsy akijano. Jakob aloha alama amin'ny volo ty resaka ty. Nalefa nivady ny voalohany niaraka tamin'ny fanomezana. Indre tsy atoko mpanomponao anao avokoa za sy ankizy rehetra rehetra ny mpanomponao sy ny fanomezana avy amin'ny Jakob mpanomponao. Esau ngate alala. Aizy Jakoba. Io zany mba mandamina amin'ilay zavatra. Aizy Jakoba. Nalefa ny Jakoba le vatena ty ny derahely niaraka tamin'ny fananany rehetra. Ndana ngamba rahely tety amin'izay ty alefanao mihitsy fi chéri afonao fa dana aloha lasako fa mbola ho ihany Esau. Aizy Jakoba. Mandapa tonga Baiboly miteny hoe dia Jakoba tsy Andriamanitra irery sisa. Misy fotoana akisak'Andriamanitra ny olona satria milanao irery izy. Terekinao sary-piaro aminao loatra Andriamanitra. Dia anao miantsola ihary hivavaka tonga ry zareo anao alim-bavaka ao an-trano tonga ry zareo fa fotoana anankiray amin'izay tsisy tonga ry zareo. Tsotra ny antony te eo naminao rery Andriamanitra. Ny aza mba tratran'izay nefa tsy maintsy lalovana. Fa rehefa tao Jakoba mitomana andritry ny alina ny fona tamin'Andriamanitra. Toy amin'izay Andriamanitra hoe manomboka izao tao Israely niarinao fa tsy Jakoba. Dia nikiten'Andriamanitra ny fiany ary ny vika. Zany hoe lasa nikitringa izy nandra-pahafatana. Inona ny antony? Mba tonga ny Jakoba isy mariky ny fionana sy tsy rehare mandrakizay. Misy fotoana tompoko misy problème amidona ary tsy miva mandrakizay. Équilibre ny anarany. Atonga anao tsy rehare, tsy maty kambo. Zay tsy maintsy misaina. Ozy tompy misaina miaraka amin'ity nikitringy ty aloha. Dia tena lasa taloha zao za rehefa mitoteny za mahay vava be mihitsy. Fa misy karazana fehezanteny maromaro zao tsy sahako tenena intsony satria kity amin'ny tompo indray mandeha. Dia lama mandrakitiny androany. Ok za tsy mikitringa hitanao maso fa misy zavatra miazonao ambadika eo zay tsy fantatrao mahatonga azy dia tena maty kambo be intsony satria haiko loatra le zavatra nitranga ary marary le izy. Fa voatady hitrotra ianao dia mitana dia mangina ianao. Azonao hoe tiako resa ka indraindray amin'ny fanompona ny tompo misy an'izany. Misy amintsika mantsy mitomany hoe tianina fiaina tena dia parfait amin'ny lafiny rehetra. Tsy misy zany. Raha misy zany dia tsy ilan'izan'izantsony ianao fa tsy maintsy misy zavatra. Dia rehefa ny Jakoba problème 20 taona lasa nisy nanafongatra tampoka. Esau io ohatry ny amalekita mamela avy any ariny. Ianao efa nieritreritra fa lama le affaire tany tribunal, nieritreritra efa lama le problème fianakaviana, nieritreritra efa lama mikasika ny anankiray le erreur taloha iny. Pola tampoka valy le problème. Osy mihinarty
ala izy le tianao afenina fa tsy voafina tsony ary tsy maintsy atrea nandrapatonga anao tsy nahazo maty kambo tsony me miankina amin'ny tompo irery isan'andro amen mba tsy irery any ny abetsahany fanambarana azy azoko Paoly ny Paoly ke tsy vitany sany mbola nisy fotoana anay izy naingy maty mihitsy teny vavaka izy efa tena osy zao ny tenena amin'ny Korinthiana faharoa toko voalohany tsy nanapozy ho velona intsony zahay inona ny antony le fahoriana mba tsy hatonga anay izy tsy anatenana izana izy afa-tsy Andriamanitra irery zay mahay manangana ny maty tsy nanatenana izan'izy eo izy afa-tsy Andriamanitra irery zay mahay manangana ny maty faharoa mba hatonga anay ay ampahery na ampionina zay mitondra fahoriana tahaka anay ndraindray nge io fahorianao io misy antony mety miproblemanao ohatra maty vady ary mandraky tianao tsy manambady fa hitondran'ny olona vehivavy maty vady be da be anao zay tady hamono tena rehetra ainao tsara mampahery satria anao tsy nety namono tena ny antony fahorianao draizanao mampahery zay mitondra fahoriana mety nisoroky ny olona vola be ohatra ianao nakaizy Andriamanitra atao tsy namonjy mandraky ty ndreo tsy miverina le vola nefa ianao tsy tapaka landra sady tsy niditra hôpitaly tsy namono tena dia misy olona tsy hainao hoe ava izy miresaka tampoka aminao dia le même problème anao sangeka salama ainao tsara mampahery azy satria ianao folo nandalo an'le anao sy nisy nizanizany anterinao afa-tsy ny tompo ary ankehitriny ianao mahay mampahery zay mitondra fahoriana tahaka anao misy antony fahorianao misy antony misy programme an'Andriamanitra tsy mampanao amena izy kanefa ataoko ahoana ho fa tsy maintsy zay izy tena marina resahako anao be da be raha ny fiainan'ny Paoly fotsiny jerentsika feno tena amin'ny karazany fa aloha eto ny amarana antsika azy eto asan'ny apôstôly toko faharoapolo andininy fahatelo amby roapolo sy efatra amby roapolo zao lazainy afa-tsy zay ambara amin'ny fanahy masina amiko amin'ny isa tanàna fa isy famatorana sy fahoriana Joa nefa tsy ataoko zavatra kely akory ny haiko mba havita ny alehako dia ny fanompona zay niraisiko tamin'i Jesosy tompo hanambara ny filazantsara ny fahasoavan'Andriamanitra tsy revo tsara sitrapon'Andriamanitra izy zany hitory filazantsara fa ao anatin'le izy nefa dia efa niteneny tompo azy fo izy isy fahoriana sy famatorana azo anao isa tanàna dika nefa famatorana dia higadra mandra-potonga azy ny teny hoe gadra matetika vaky sambo naika ny taloza tamin'ny raha lasandoko sy namana tsaky jana amin'ny problème anazo azy inona nefa ny antony zany rehetrarehetra zany fanompona mety mahatonga anao matahotra anombo zany fa zao no teneniko anao arakaraky ny tsy alomponao vao maiko anao hidiran-doza fa aleo manompo ny tompo fa atao hoe inona le planin'Andriamanitra ho anao mety tsy ho fantatrao ndray andro angamba le volonté parfaite na hoe ity le tena antsony tompo anao manokana fa atomboy amin'le hoe amin'ny akapobeany dana aloha mandray andraikitra atao am-piangonana mety tsy mbola fantatra ho pasterinao sa ho lasa mpitay zazaka amboty anao sa ho bodena atombo fotsiny aloha mandray sandraikitra tsy kelikely fa rehefa ao ianao dia tsy moramora mifantatra hoe lasa mimanana foantenao na irenao dia mirépondre niny fotsiny anao mandra-patonga anao tonga amin'le tena volonté parfaite n'Andriamanitra azonao ve le resahako aza titre natao mamaiky manompo malalaka fotsiny aloha dia mitomboa ao anatin'ilay izy fa manana programme tena tsara ho anao Andriamanitra fa eto nefa niteboka zay niteneniko tany am-boalohany hoe rehefa tafidrao ianao mety be da be ny hitranga fa aza manaiky ala amin'izay efa nihetsoa ny tompo anao aza manaiky gozogozo ninonina tadio zao zavatra zao efa nataoko tokoteny ty tsy condition ny fanompony fa position io tsy mérite io fa grâce azafady amin'ny teny vary aminany zany hoe toerana io fa tsy fepetra tsy condition mety manahirina be ny condition anao fa tsy maova ny position anao zany mety hafahafa ohatran'ny Joseph hafahafa be ny condition migadry voaheloka fananolany sy namana sy natany eponja sy namana tsy mora zany condition ampiainany zany fa tsy nanova ny position atao amin'ny tompo zany ny antso ny tompo azy dia antso ny tompo tamin'ny foana ala izy satria mahay izy dia lasa premier ministre tsy mérite le izy fa grâce
tsy avy amin'ny tsara vita sy ny famendrehana fa avy amin'ny fahasoavana. Ka zay tena izaho kory tsy hoe mendrika no ianao na mahay no ianao amampitarika tsy maintsy mianatra foana ary mikaroka foana mba mandeha alohanao fa tsy midika zany hoe mendrika no ianao fa grâce ty toerany ty. Tsy famendrehana na fahako mitoriteny fa fahasoavana. Position ity fa tsy condition. Tsy satria nananana dia anao vidinao paster non tsy resaka zany fa grâce omen'Andriamanitra eo ianao paster. Dia tahaka izany koa ianao. Mety be da be ny zavatra mbola tsy mipetraka amin'ny toerana sy tsy milamy amin'ny fiainanao fa tsy manafoana ny position anao zany. Zay na tonga Paul miteny hoe akoatra ny fahoriana izay tenen'ny fanamasa sy ny famatorana dia tsy nataoko zavatra kely akory ny haiko. Amin'ny teny Anglisy dia hoe but none of these things move me. Zany hoe raha ataoko amin'ny teny gasy dia hoe tsy misy na dia anankiray tamin'ireo rehetrarehetra ireo azy na vita nanozongozona ako. Aza ny tiako ampahirezana anao ninina mitranga amin'ny fiainanao aza vela isy olona natrangan-javatra anozongozona anao amin'ny famponao. Ny olona mety lasa mety mijanona, ny olona mety tia mety mandoka, ny olona mety manampy mety manohatra fa na ahoana na ahoana mandrakizay aza vela isy analanao amin'ny famponao. Tsy dia tsara ny tena continue fa tenenykany fa sao dia mba hasoanao. Ny antony ty toriteny ty dia be loatra ny zavatra nitranga tamin'ny fiainako. Tena vavaka Jesosy io. Jesosy io. Makaiza dia ahoana ty resaka ty. Tsy namaly ny fanontaniako rehetra Andriamanitra fa ny valiny dia tsotra. Aza vela isy anaisotra anao amin'izay niantsoko anao. Na inona na inona. Possible lasaina ba be da be ny zavatra mahatonga anao te haniboka. Te hitsokany amin'ny tany tsy misy olona. Satria be da be zavatra mifamaofao anaty lohanao kitang karaha zany ve tsy kitatata tsy vita loranga ajanona mihitsy. Fa ny valiny dia tokana. C'est condition anao condition anao. Fa aza vela isy anaisotra anao amin'ny fanomponao. Amen. Ozy tsisy amin'izany rehetrarehetra zany na vita nanozongozona ako. None of these things move me. Miorena tsara aza miova. Telekinao lehibe ny valim-pity miandrenao. Dia hitsangantsika hivavaka. Tompo misotranao ny amin'ny teny menao anay tamin'ity androany ity. Meondrehetra ny alalany sitraponao isan'andro. Ampafantaro azy ny lalanao sy ny programanao. Meo azy ny androso anatin'ny fanompona ary tsy manaiky hozongozon'ny condition na ny resak'olana ny zavatra mitranga. Fa hitoetra mahatoky foana. Meondrehetrarehetra tompo ny avita androso na dia eo aza ny fahoriana, eo ny fitsapana, eo ny fizahatoetra. Itoy androso foana, hiatsara foana, hiahery foana. Na dia ohatra ny tsisy mahita aza ny fahoriana ny ambadika any. Na dia ohatra mikisaka daola aza ny olona rehetra. Na dia ohatra tsy mahatsara fa tsy izy rery tsony azy. Meo azy ny hatsapa feo anilany ianao. Tsy mandao azy, tsy mahafoy azy, manohana azy. Ao anatin'ny procédure izay tsy maintsy lalovany. Meo azy ny hatoky ary hivoaka amin'ny voninahitra. Tikanao hivavaka dia angatao ny tompo hoe atanjao ny fanahiko Andriamanitra. Mba tsy ho reraka, mba tsy ho maina, mba tsy hamototra. Atanjao ny fanahiko. Hitoetra foana amin'ny sitraponao amin'ny zavatra rehetra. Atanjao ny fanahiko. Hiorina foana amin'ny sitraponao izay fanomaninao ahy. Atanjao ny fanahiko. Tsy hozongozony resak'olona sy ny zavatra hitako sy ny tsapako. Atanjao ny fanahiko. Na inona ananako na inona tsy ananako mba hijoro foana ahy. Atanjao ny fanahiko amin'ny zavatra rehetra tsy maintsy mbola andehanako. Amin'ny anaran'i Jesosy. Dia mangatao tompo ampiay ianao. Meo any atoky ianao rery. Fa ampiara ianao, ampiara ianao. Ampiay ianao amin'ny zavatra rehetra. Ampiay ianao amin'ny ara-bolako, amin'ny fiainam-pitiavako, amin'ny fahasalamako, amin'ny fanompona. Tompo ampiay ianao na mandalo ny olona, na lasa ny olona. Ampiay ianao na morona sarotra. Ampiay ianao ny orenako, ianao ny joroko, ianao ny fiainako, ianao ny tokiko. Hifikitra aminao amin'ny androko rehetra ako. Amin'ny anaran'i Jesosy. Amen. Afaka masoferana ianao. Halleluja. Matoky efa nampahiry anao ny tompo. Midira anatin'ny fanompona. Mitsoa mandrapatonga anao amin'ny volonté parfaite n'Andriamanitra ao anao. Ary aza manaiky hozongozony izany. Dia antsika anao fanatra amin'ity androany ity, alomeo amin'ny tompo amin'ny fifaliana isika. Hitanao, eny fanadeny vola aza vela mily anao hiala amin'ny fanompona. Satria misy olona tsy mataty fitahina vao manam-bola dia mivadika olo-kafa. Ary vao resana vola koa dia mivadika olo-kafa. Au contraire vao may ampiasao ny vola entinao manompo.
aza manao ohatrany Saul olomba ofitra tain'Andriamanitra fa rehefa nandeha amin'ny businessny dia tsy ndra raha safanompoana tsony izy fa manao ohatrany Davida fantatro tsara nge taiza nisy anao taloha fa ny tompo nanandratra anao tsikelikely sa tsy marina zany ka rehefa tain'ny tompo ianao vao may ampiasao ny volanao entinao manompo an'Andriamanitra amen tsy henoko ny amen anao ampiasao entinao manompo an'Andriamanitra fa za manaiky avily ny voly zany ataovy ohatrany Davida hoe ozy tamin'ny heriko rehetra namoriko hanaovana ny tempolin'Andriamanitra noho izany mitohiza mamafa ny tompo foana alleluia mampirisika atsika amafy amin'ity androany ity ho anao zay manaraka amin'ny radio na Facebook afaka mamafy ianao amin'ny 034 81 984 83 034 81 984 83 na 033 02 092 30 33 02 092 30 mamafazy fo ampitomboan'Andriamanitra avy zato eny zany amen alleluia tsara ny tompo dia hitsangantsika marana fotoana tompo misaotra anao zay ny amin'ny fotoana menao any androany amin'ny teninao tsofokrana anao ahery isan'andro atanjaka hijoro andresy ny ady tafavoaka ny fanamby ary mivoaka ny voninahitra ny tompo amaty zay rehetra ilainao anohana anao isan'andro amoaka loharano anao na dia ny amin'ny tany ay azy ampisy reny rano misy na dia any anefitra azy tsy ho ravo zany ianao tsy ho verevitra zany ianao tsy ho potika zany ianao tsy ho adina anaty fahoriana zany ianao Andriamanitra isitrinao hiakatra ambony zany rehetra zany ary amenao fandresena fiadananao sy ny ankonanao sika rehetra anao hoe amen ny fotoana antsika hitra fotoana manaraka